Ny volana Jolay taona 2024 no norosakansetra teto amin'ny commune Niambila district ny Manakara ny fianso Madagascar tanterainy tety Kasameva vatsiny safy abisika Mavola tety kasana fotra tamin'ny fampiakarana fahaiza manono vehivavy tantsaha miainga amin'ny tsy misy indrindra toy ny fampianarana izay sy mahay mamaky teny sy manoratra sy ny fampitoviana ny zon'olombelona fa indrindra ny zon'ny vehivavy eo misetry ny fantovana ka nomena tombodana tamin'ny fampiofanana ny ray aman-dreny ara-drazana tapitra ny tety kasa ny volana Oktobra valafotro arivo diabisika ity tratra ny tanjona ho an'ny tompona andraikitra filan-kevitra faratapony ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara resy lahatra hoe vous êtes le bon ambassadeur des droits de l'homme zany hoe ianareo izy ny tena ambassadeur-nity droits de l'homme teto Madagasikara tafarotsaka ho piaro sy mpanazany zon'olombelona indrindra ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy vavy ny ray aman-dreny ara-drazana eto Ambila izay nanao fanambarana ampahaibe maso teto fa azo atao tsara ny mampitambatra ny lalàna manakery sy ny lalàna letindrazana ny sitraka izany tokoa ireo vehivavy eto an-toerana da am'izay zany da faly misaotra ny projet fianso napisy ny projet meva teto aminay da iroboroboko koatra zany ny zony vehivavy eto aminay etoa na zany sy zany de magnaja ny zonon'analay amindraynay avao koa izahay ireo ny fantatra andrindra ny fankalazana nasionaly ny andro raisem-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha sy ny ankizy vavy ny teto Ambila ho an'ny faritra vatovavy fitofinany